Ny fiarabana nandrematoa Erajona ary mampianana tao aorianan'ny fivoahan'ny voka-pifidianana raikitra anisany nandefa taratasy fiarabana ary ny teo anivon'ny vondrony SADC isan'izany ihany koa ny filoham-pirenena frantsay ary ny firenena japonais tamin'ny alalan'ny masoivony miasa sy monina eto amintsika. Manao toy vakana ny fiarabana ny filoham-pirenena vaovao avy amin'ireo firenena vahiny. Anisany nandefa taratasy fiarabana ny vondrona SADC. Ny fahalaninao ho filoha dia amarana ny nofiraty sy ny ady sarotra nateraky ny krizy politika izay niainan'ny firenena malagasy nandritry ny 5 taona raha ny voalazan'ny filohan'ny Namibia Hifikepunye Pohamba sady filohan'ny troikan'ny SADC anatin'ny taratasy nalefa ho an'ny Erajona ary mampianana izay lany filoham-pirenena ankoatry ny teny fiarabana izay netiny. Nomarian'ny filohan'ny Troika fa andraikitra mavesatra no miandry ny filoham-pirenena voalohan'ny Repoblika Fahefatra dia ny anambatra ny vahoaka izay samy manana ny firehana politikany, ny ampisy ny fampiavana pirenena, ny fahatoniana ara-politika sy ny fandriampahalemana izay miantoka ny fanarenana ny toe-karena sy ny famoronana asa. Voalazan'ny filoha namibiana fa tsy kely soroka ny vondrona SADC anohana eo amin'ny lafiny politika sy diplomatika ary ankahery ny fianakaviam-be iraisam-pirenena mba amerenana ny fiara-miasa amin'ny gouvernemanta vaovao. Nitondra ny teny fiarabana ihany koa ny filoham-pirenena frantsay François Hollande. Nambarany fa ny fahavitan'ny fifidianana filoham-pirenena sy fifidianana solombavam-bahoaka dia amarana ny krizy izay nolalovan'ny firenena malagasy. Ny fahalaninao tao anatin'ny fifidianana ekeny sy ankatoavin'ireo mpanara-maso dia manokatra pejy vaovao ho an'ny tantaran'ny Madagasikara izay ahafahan'ny firenena malagasy ahita indray ny toerany eo anivon'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena raha ny voalazany. Mahatoky ny filoha frantsay François Hollande fa ny politika izay ampiarin'ny filoha malagasy dia ahafahana manatsara ny fiainan'ny vahoaka. Manome toky andriamatoa François Hollande fa hiasa mba hanamafy ny fifandraisana eo amin'ny La Frantsa sy Madagasikara. Ny firenena japonais ihany koa amin'ny alalan'ny mpitondra tenin'ny ministera japonais ny rarambahiny dia nitondra teny fiarabana ho an'ny filoha vaovao sy ho an'ny CENIT ary ny CES izay namoaka ny voka-pifidianana tao anatin'ny fanajanana ny lalàna. Manantena ny firenena japonais fa hoeken'ny rehetra ny vokatra na ny eto an-toerana izany na ny any ivelany ary dia hiverina ao anatiny antsoina hoe ordre constitutionnel tsy ho ela ihany koa ny firenena malagasy. Mikasany amerina ny fifandraisana ara-toe-karena amin'ny Madagasikara ihany koa i Japon raha ny voalaza.